Miravuravu ifalizai iderano tumpunai. Fatimba manary anao, fahotana vita voafafanao. Izay maniry lovaovao, kambaraiso izao tonokiry izao. Haleluya, fiobina lehibe, osano anao, lerao anao anye. Sinani osana na desi mejikiana simani miravuravu ifaliza iderano tupunai. Vete sinani osana na desi mejikiana simani miravuravu ifaliza iderano tupunai. Sinani osana na desimejikana simani miravuravu ifaliza iderano tupunai. Vete sinani osana na desimejikana simani miravuravu ifaliza iderano tupunai. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Fotoan-dehibe ny andro androany riavana. Zao alahady faha-20 ny volana septambra taona 2024 izaho. Alahady hafa no ny alahady rehetra fanatrehantsika ny fankalazana ny Ivon'ny faha-20 taona ny orenan'izao Fiangonana FPVM izao. Tonga eto isika ary ankalazan'izany hanome voninahitra ny tompontsika sy mpanjakatsika ny tompo teniteny mandrakariva hoe eo amin'ny toerana izay tsonareo ny anarako eo no anatonako anareo andeha amin'ny voninahitra azy sika riavana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo faha-20, andininy faha-7 ka hatramin'ny andininy faha-10. Ny hira faha-30 ao amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany no ataontsika ary aorianan'izay ny vavaka vao mipetraka ny fiangonana. Salamo faha-20 andininy faha-7 ka hatramin'ny faha-10 ary ny hira faha-30 moa kitantaraina ny asoavanao mifamatra tamin'ny aina ny fitiavanao. Ny vahoaka sesehana izay nahazo famonjena no hedery ilay mpamonjy soa. Jesosy no derao izay nataony ambarao. Rehefa hita ary ny salamo faha-20 andeha rahantsika miredina ny andininy faha-7 ka hatramin'ny andininy faha-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagolo, mba hidira mpanjaka amin'ny voninahitra. Iza izao mpanjaka amin'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsoto, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira mpanjaka amin'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka amin'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy mpanjaka amin'ny voninahitra. Amen.
Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Andriamanitra dia rainay sy omenay voninahitra ety ambany masoandro fana tongotra matanana anay. Andriamanitra miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona ka manatanteraka ny tenina hoe miasa ka iza no sakana. Sotranao tompo ny fitahinao ny fiaina amin'ny fiangonana FPVM manerantany. Nitahinao nahatratra izao faha-20 taona niorena, faha-20 taona nanatanterahana ny asanao, faha-20 taona niarahanao miasa tamin'ny fiangonana ka tsy nahafohina nandahoanay ianao Jesosy. Fa nanatanteraka ny teninao hoe ny masoko sy ny foko ane ho ao aminareo mandrakariva. Saotra noho izany fitiavanao izany. Tonga eto ary izay ankehitriny iderany anaranao, ankalazanao noho izany fotoan-dehibe no menao amin'ny fiangonana izany. Mangataka aminao Jesosy hatreho ny fotoana rehetra izay atao androany tontolo mba ho voninahitry ny anaranao fa ianao efa tonga teto alohan'ny nahatongavanay olombelona tamin'izao toerana masina izao. Ny anjelinao, ireo miaramilanao, ireo olo-masina efa tonga ny amin'ny lapan'ny voninahitra ao, manome voninahitra anao andreo manalina izy ireny, izahay tsy mba mahay an'izany Jesosy io. Fa eto am-pitsanganana amin'ny manondrika ny lohanay izahay, ary midera sy mankalaza amin'ny fanjaka sy tompony tompo, ka raha mba hindrana amin'ny feony rehefa tonga any aminao izahay, raha isekasitra ry tompo, fa vokatry ny fona rehetra izao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Andriamanitra riavana dia manambara ny teniny amintsika olombelona mandrakariva araka amin'ny voalaza ny soratra masina. Mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary andeha hitsangana vetivety isika hiantso ny fanahy masina mba hanatrika antsika eto ankehitriny amin'ny alalan'ny laharan-kira 520 na 420 amin'ny firana fifoazana ka ny andininy faha-efatra manao hoe fanahy masina mpanavao midina re anjaka aminay hampianatra anay ny fiainam-baovao hitoetra tsy hasaraka anay. Eo am-pitsanganana nanaovantsika an'izany hira izany. Iteny aminay ianao Andriamanitra araka amin'ny voalazanao fa fonon'olorinay izao tontolo izao ianao tena nataonao na amin'ireny anaran'izao hitany masonay rehetra izao. Ary voalaza ny soratra masina aza fa ianao Jesosy Kristy tompo lay teny tonga ny fotonga onona ety aminay olombelona. Mangatakanao ary a Jesosy itenena araka amin'ny fombanao. Andriamanitra ny ara-niasa taminay mandrakariva ianao hatramin'izay 20 taona izay ka tsy nandaona nafo ianay. Manomponao izay noraminao tonga izany hafatra izany fanahinao masina nafo teny mivava hanambara ny sitraka amin'ny fiangonana. Ary ny fiangonana izay iainona izany azo iaina vaovao, azo ery vaovao indray izy
hoentina mamakivaky ny fiainany aty ambony tany tsy ahafahany miatrika ny roapolo taona manaraka satria indrindra soky malalo dia amin'ny anaranao Jesosy ilay tomponay manatanterahana izany vavaka izany sotra mpamonjy eo sotra tompo amen. Mazao toerana ianareo ry havana. Roapolo taona nijoroana ny FPVM. Tsaroko ry havana ny tantara. Fony mbola tany andravoangy fivavahana isika tamin'izany fotoana. Tamin'ny taona maro nifanesy ny ainan'ny ray aman-dreny tao amin'ny fiangonana. Impolo mahery ny ray aman-dreny no niakatra tao amin'ny tribonaly fitsaram-piangonana. Noho ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'i Jesosy manokana azy. Fa tsy neken'ny fiangonana foibe ny fiangonana izay nisy antsika tany aloha. Nefatra amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 tonga tao andravangy fivavahana ny solitenan'ny birao foibe an'ny FPVM tamin'izany fotoana. Nilaza tamin'ny mpihevitra raha amin'ny fiangonana fa hafindra toerany pasteur Randrenatoandro Jean Joseph. Teo ny nanomboka nitsangana ny komity famiarenana amin'ny mpitandrina. Ary nieritreritra dia ny hoe amerina amin'ny mpitandrina anao izay zonana amin'ny mpitandrina tao andravangy fivavahana. Kanefa tamin'izany fotoana izany nanana ny lalana heverana tsika Jesosy Kristy tompo. Fa efa namanga ny ray aman-dreny izy tamin'izany fotoana hoe hiala eto tsika pasteur ary hitarika vahoaka ve ianao any amin'ny fiangonana izay ahoriko anao. Ohatra ny tsaroky ny tenin'ny dada tamin'izany fanenjehana rehetra izany tamin'ny ara-mivory taminay tamin'izany hoe tairo mivorona fa ho hitanao ny alava ny elany hikopaka ny tontolo eny. Ary raha mifiaina amin'ny fiangonana iaina tsika kehitriny tanteraka izany ry havana amin'izao ora sy fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny afatra androany ary dia araka ny teny faneva ny faha-20 taona amin'ny fiangonana. Ny bokin'ny Exodosy toko faha-7. Exodosy toko faha-7 andeho vakitsika ny 7 ary tsahatra amin'ny 9 Exodosy toko faha-7 andininy 7 ary tsahatra hatramin'ny 9 Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa samy nahita isika. Ary hoy misesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Isiraely mba handroso. Ary angao ny tena dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha maky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Isiraely. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra hanenjika azy izy, dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mipitaingin-tsovaliny, dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehovah rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha mijery ny bokin'ny Exodosy isika, dia zany boky izay nosoratan'ny Mosesy, izay mpanoratra fototra, ary raha antsoina hoe tantara
satria milaza tantara ihany koa ny bokin'ny Exodosy dia misesikoana anisan'ny acteur principal ao anatin'izao tantara izao. Fantatsika loatra ry havana fa nandevozina nandritra ny 400 taona mahery tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Ary tao anatin'izany fanandevozana izany no niaina tamin'ny fampijaliana sy fampahoriana. Hitantsika izany eo amin'ny tantara. Fa tao anatin'izany koa no nahitany fanafana sy famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary dia raha eto amin'ity Exodosy toko 4:10 ity dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mpamonjy no mifesy mibaiko ny zavatra rehetra. Andriamanitra mpamonjy no mifesy mibaiko ny zavatra rehetra. Fa raha mijery ny tantara eto ry havana dia hoe nanao zava-mahagaga sy zava-dehibe izay tsy azo ny sain'olombelona ho eritreretin'Andriamanitra. Dia ny nanasarahany ranomasina mena andehanany zanak'Israely eo ampovoany andeha tany maina. Maro no manam-pahaizana ety ambonin'ny tany no milaza, indrindra ireo manam-pahaizana tsy kristianina fa tsy fahagagana no nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana io, fa etsika ny natiora mahazatra nisy, ka nisy rivotra mifofofofo avy any Antsinanana izay mahatratra 100 kilometatra isan'ora eo ny hafainganam-pandehany, izay nandritra ny adiny 4 ka nahatonga ny ranomasina isaraka. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara tsara raha nivakitsika teo fa ny herin'ny tanan'Andriamanitra no niasa tao anatin'izany nahatonga ny ranomasina ny zara roa na ahafahan'ny zanak'Israely nandeha teo afovoany. Mahery Andriamanitra ry havana. Ary izay herin'Andriamanitra izay tsy misy mahatohitra. Voalaza ny tenin'ny soratra masina izany fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ivavahana ao. Raha miteny frantsay no indramina dia hoe Dieu tout-puissant. Zay ny Andriamanitra. Tsy misy tahaka azy na any an-danitra na aty an-tany na any ambanin'ny tany. Ary tsy misy Andriamanitra handimby anazy fa izao mivoalaza ny hoe izao la izy atrizay ary ho mandrakizay. Io Andriamanitra mahery io lay ivavahanao eto amin'ity toerana ity. Io Andriamanitra mahery io lay nanala antsika tany amin'ny toerana nisy antsika taloha ary namindra antsika eto amin'izao Fiangonana FPVM tany Nanandrano izao. Tsy miovy io. Fa mbola miasa araka izany hery ananan'izany ary mamonjy ny fiangonana. Manafaka amin'ny fiangonana. Miara-mandeha amin'ny fiangonana ka mampiseho ny heriny ao anatin'ny fiangonana izay manaiky ho mpiara-miasa sy ho mpanofony. Hitantsika izany amin'ny tantaran'ny fiangonantsika raha nandritra izay 20 taona izay. Rehefa niala tany Andravoahangy fivavahana no mifanenjehana ny ray aman-dreny araka ny nambarako teo. Ary dia mbola tany ona miteto fanototofana. Ny ainana teto amin'ity toerana ity izany. Nanao tana maro isika vahoaka an'Andriamanitra nanototra an'izany hijoroan'ny fiangonana teto amin'izao toerana izao. Tafajoro ny fiangonana tamin'izany fotoana dia nivavakintsika tato anatin'ny fiangonana sady nanao ny asa fananganana ny fiangonana. Nafinaritra ny hafanam-po sy ny fiarah-miasa ary nahatsapana ny tanan'Andriamanitra mahery ny asa tamintsika. Tafatsangana somatsara amin'ny fiangonana no ny herin'Andriamanitra ka tsy nisy nahasakana izany. Ary tahaka ny namonjeny ny zanak'Israely teto nampisehon'ny heriny tamin'ny Farao sy ny Egyptianina, tahaka izany nampisehon'Andriamanitra ny heriny
teto amin'izao fiangonana FPVM izao. Androany aty situna ny saina hoe mbola tena resy lahatra amin'izay herin'Andriamanitra miasa ato anatin'ny fiangonana izay vienao. Fa izany na raha andray aman-drenitsika nandritra nampitandrina azy ka hatramin'izao mbola iainantsika eto mbola resy lahatra amin'izay herin'Andriamanitra miasa ka tsy misy mahasakana ety ambonin'ny tany izany herin'Andriamanitra izany. Fa na dia ny ranomasina ary ny zara roa ary Farao sy ny miaramilany izay mba nanandrana satria nitetiky Farao dia hoe ny hamono ny zanak'Isiraely fa tsy hamela azy handeha. Fa tsy naraka an'izay raha mahery ohatr'izay Andriamanitra tsy mijanona fotsiny ny Andriamanitra. Fa ny hitantsika manaraka eo dia hoe mamonjy ny olony Andriamanitra. Fa mpamonjy izy. Mamonjy ny fiangonan'Andriamanitra. Mamonjy ny olona izay matoky azy Andriamanitra. Namonjy ny zanak'Isiraely teo ambany vahoan'ny Farao izy ka nanala azy tao amin'ny fanandevozana. Ary raha jerena ny tantara eto aiza diny fa rehefa mivoaka ny zanak'Isiraely ny mody nataon'ny Farao fotsiny hoe mandehana ary manao ny fanimpona sy mifanatitra ao amin'ny Jehovah Andriamanitra reo. Fa rehefa lasa ny zanak'Isiraely ozy hoe inona zao nataontsika izao namela n'ireny hiala tamin'ny asa fanimpony atsika. Lasa nanentsika. Raha mivolaza mipahita tara ry havana raha miala any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. 700 kilometatra ny lalana mahitsy makany amin'ny tanin'ny Filistiny. Fa tsy nentin'Andriamanitra tany ny zanak'Isiraely. Nataon'ny kala anankiray manao hoe aza matahotra ry FPVM. Fa Jesosinao akory tsy mba marenina. Fa vonina iainy mivavaka sandratra atao isan'andro any amin'ireo vondrom-bavaka. Dia hiaraka aminao foana izy. Dia hamonjy anao izy. Dia hiasa ho anao izy ry fiangonanao. Ary dia ampiseho fa izy rery an'ny mpamonjy ny fiangonana. Ka na iza isakana ny asan'Andriamanitra. Tsy misy mahasakana rehefa izy no iasa. 20 taona manaraka izay diavintsika. 20 taona mbola anjakan'ny fitiavana sy ny finoanan'Andriamanitra. Raha tianao ny androsony ny asan'Andriamanitra, tsy rahan'Andriamanitra miasa aminao. Fa izany ihany no ampandrosony fiangonana araka voalazany amin'ny asan'ny apôstôly hoe fa ny apôstôly sy ny mpianatra ny raisaina sy ny fankaty ka dia nitombo be ny isampino nanaraka an'Andriamanitra. Mba ho tahaka izany aneo izao fiangonana FPVM izao mandritra ny 20 taona manaraka ka dia iroborobo mihoatra ny teo aloha. Fa ankehitriny na dia 570 any ary ny fiangonantsika manerana amin'ny tany ny trano fiangonana ny fiangonana sy ny vondrom-bavaka. Miisa 590 any ny mpitandrina ao anatin'ny FPVM mbola hihoatra lavitra noho izany no ataony antsika ato anatin'ny fiangonana raha tena matoky ny herin'Andriamanitra sy miandro ny famonjena isika. Ary ho anao manokana izay tonga eto dia hoy aho hoe ny aretinao io, ny olana mangejanao io, tsy lehibe noho ny ranomasina mena io. Fa raha tena mino sy matoky an'i Jesosy ianao, hainy manafaka anao amin'ny aretina, hainy mamonjy anao, hainy mamaha ny olanao mandritra ny 20 taona manaraka mahereza ry fiangonana. Farany ry havana. Tamin'ny atalata teo nisy olona tonga tao amin'ny birao tao. Ahoana ny ianao a? Anao rako boato zay pastera. Hay, zao mantsozy. Izahay tsy mba mpivavaka ato anatin'ny FPVM. Fa tamin'ny taona lasa nivadiko niditra hôpitaly teny be felatanana dans le coma satria voan'ny AVC. Lasa zay ozy niazakazaka taty anatin'ny fiangonanareo hoe inona ny atao amin'ity ramatoa. Dia ozy mpanompon'Andriamanitra tato andao ary anaovantsika vavaka distance. Natao mivavaka distance ozy satria izy moa tsy azo mivangina tany amin'ny hôpitaly.
fa vao vita ny vavaka tato anatin'ny trano fiangonana, niantso ny olona izay niandry anazy tany hoe efa miresaka izy, efa miteny izy ato anatin'ny hôpitaly fa zava-mahagaga zany. Ka izay ny anaovanay rakoboady ho an'ny fiangonana ozy satria ozy io vadiko hoe fa itsika moa efa nanao rakoboady tany amin'le fiangonana izay nandehananareo Fonzaonarary, dia mbola tsy nanao. Mandehana ataovany rakoboady ozy n'le ramatoa fa namonjy antsika Andriamanitra. Ny olona hafa riavana resy lahatra fa miasa eto Andriamanitra, mampiseho ny heriny eto Andriamanitra, fa izaho sy ianao manahoana tena resy lahatra amin'izany ve isika ato anatin'ny fiangonana. Fa hoy ny tenin'ny soratra masina izay amaranana izao tenin'Andriamanitra izao, izay teny faneva ny izao 20 taona izao hoe lazao amin'ny zanak'Isiraely mba handroso. Mandrosory FPVM. Fa tsy manadino anao Andriamanitra, miara-miasa aminao Andriamanitra, dia ampiseho mivoninany aminao Andriamanitra. Mandrosoa amin'ny 20 taona manaraka, mirary anao tratry izany 20 taona manaraka amin'ny fiangonana izany ray, iarahantsika amin'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho avy tombony amiko so aminao mandrakariva, famonjena sy ny famindrapo avy amin'izy Tompo. Amen. Tsy nahatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany isika, fa merikerika ety ambonin'ny tany amin'ny maha-olombelona tsika. Eo am-pieritreretana izany tenin'Andriamanitra izany ary riavana, laharakira 320 ao amin'ny firana protestanta, 320 sy 300 ao amin'ny firana protestanta, ny andininy voalohany ihany no ataontsika eo mpipetrahana, hitsangantsika rehefa avy eo hivavaka hiaiky ny fahotantsika. Ory mpanota aza mandaha Jesosy miantsoka miova mba manatona azy zao izy hamonjy ianao. Mivoy izao ny lanitra riprendren'ny lavitra, indro Jesosy izy no ao aiza no isy ianao. Ory mpanota aza mandaha Jesosy miantsoka miova Sotanao zay Jesosy io, akamandreny tenanao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mamonjy ny olonanao, ary mampiasa ny tenanay zanak'olombelona, mampiasa ny fitaovana eny am-pelantananay izay nomenao, ahafahana manatanteraka izany famonjena izany. Araka ny nandrano amin'ny Mosesy, ampiasanao azy, hasarotsarony izany ny fiangonana FPVM lavitoko. Manana paminany lehibe, arandrena toandro izany sosialy. Iranao hitondra izao fiangonana izao, ary ampita kany amin'ny tany-kanana eo anan'ilay fiainana mandrakizay dia fiainana feno fiadarana sy fahasambarana. Dia tao zavatra mifamafaoka eo amin'ny fiaina amin'ny fiangonana. Tsy nanadino ny FPVM na Jesosy. Mbola niaraka tamin'ny mandrakariva, niasa mandrakariva tao anatin'ny fiangonana. Rehefa izay lehilahy tsy mahatsapa an'izao, izay lehilahy tovarina dia amin'izao tontolo izao, hamampalahelo an'Andriamanitra izay. Fananay amin'ny tsy foron'andro
ifonanay salasalanay ifonanay Andriamanitra izany satria fahotana avanay zava-mahavelona tokoma mamelany elokay tsy mifahotanay rehefa vitanay nanolasina dia kehitriny ary mino izay mampiray tantana sy amelana ianao amin'ny hoavy rehetra ianao tompolo miteny mandrakarivo hoe tahaka fambomanireny efa ny zananao manelo tahaka izany mifampivahana mifona sy mitena mpanadia aminao Jesosy somadio afakely ka dio mafafahotana afa taminao dia taminao ny namitana ary zay ratsy eo masina rehefa vitanay ny tanana misosotra mamonjy anay ary ianao miondrika mijeranay mandrakarivo ka miteny hoe na dia hihetsika ary ny tendrombohitra ary na dia hifindra ary ny avoana tsy hiala aminareo ny tana famonjeko faly izahay Jesosy noho izany famonjenao izany fa voasasanao ny elokay ary voadioanao ny fahotanay indreto izahay hindrana ny tononkira amin'ny voavela eloka zay nosoratany Davida mpanjaka rehefa nahatsapa amin'ny famelan-keloka nataonao tamin'izy ka niteny manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginie nijarana napaka Potefilanto nomboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevo nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra retsoto avy any nevin'ny tsara mivelona sy maty mino mifanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen andeha arytsika riavana anao ny hira amin'ny firana fanampiny fahenina amby roapolo fa tsy mahafoy atsika Jesosy ka hiteny manao hoe tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy io ny andininy voalohany ihany nataontsika amin'izany hira izany raiso izany vavaka sy hira fiderana izany tompo ary ny teninao vao fanomezanay voninahitra ny anarinao mandrakariva misaotra indrindra soko malalo voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro eniky mivoninahy amin'ny tany rehetra amen dia tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mazao toerana ny fiangonana
mbola ho ampimbolantsika mandrakarivany eriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia mbola afary-miarabantsika rehetra traty andro lehibe amin'ity alahady tia fahatsiarovana fankalazana izany faha-20 taona ny orenina Fiangonana FPVM izany ka dia miraso fitahinao amintsika rehetrarehetra amin'ny andro sisa mbola henantsika. Ankehitriny dia miaraba manokana koa ireo mpanompon'Andriamanitra izay maromaro misy roa amby 50 izy eto mahatsiaro ny tsingerin-taona maro samihafa eo amin'ny fiainany. Ovaka isika ampanajana ny anaran'izy ireo. Andria miaitahintso rivosoa 17 septambra raha fano tsy miva Oniena Uriel Ana 12 septambra raha fano tsy miva Serge raha indria manana Oniena Anika tsingerin-taona mariage 17 septambra raha indria naivy manana André Arfidy sy Rakoto Arvondina Andriniala mariage 15 septambra raha Manoary Sorotsotina 19 septambra Benirina Fanja raha indria Tseheny Jean 12 septambra mangataka nira mifefy izy a andria Mahasy manana Tantely 12 septambra raha Faly Minositraka Princia 14 septambra mangataka vavaka ho an'ny fianarany. Nomenjanahary Santatra Niaina raha Fanjanirina Denia Samson raha Faraniaina Volasina Claudia 14 septambra vavaka ho an'ny vidiram-bola raha andria Nantenaina Tsioro Mikael 20 septambra raha Zakandrainy Fenoaja 10 septambra raha Velo Armanana Georgette 50 taona tamin'ny 13 septambra raha Pasteur raha Bodivolola Jeannette 19 septambra mangataka nira faharoapolo FPVM raha Manantena Sovoangy 14 septambra raha Voniartso Kristianina 10 septambra mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana raha Andimby Ariaja Samson Nicole 12 septambra raha Belfera Nambinitso 6 septambra raha Andria Miadana raha Mantsala 13 septambra Andria Malala Tiantsa 13 septambra raha Velo Armana Florina 19 septambra raha Velo Armana Tsahala Eldina 19 septambra mangataka hira 12 FFBM Aja Lalaina Bebsoa 6 septambra vavaka mangataka vavaka raha Andria Manantena Lovaniesa 14 septambra mangataka vavaka raha Razafindramanana Michel 12 septambra raha Vao Arnelina raha Volonirina 15 septambra mangataka fahasalamana sy fahindrena Voangy Siblaise 12 taona mariage 18 septambra raha Biary Zana Mendrika 14 septambra raha Andria Mahenina Andraina Jedika 17 septambra raha Velo Manantsotoky sy Miaina 17 septambra raha Montso Nombaniavo 19 septambra raha Mierson Van Faniry any France zany 20 septambra Maherson David 9 septambra raha Armalala Béatrice sy raha Maherson David 13 taonany mariage mangataka hira faharoapolo raha Solofo Narivo nomena Niavo 13 septambra mangataka fahindrena Andrianjaka Matteo Jordan 13 septambra raha Zafy Arvonivo 19 septambra hira 537 raha Kotondra Parany fanomezana Kloniavo 17 taona ny hira miankina aminao mangataka vavaka ho amin'ny fianarana koa Andrianjaza Tsioro Fanasina 12 septambra 10 taona raha Fara Malala Permina 19 septambra miarany Sahala Faniry 12 septambra raha Voatrarsoa Eliane Ivon'ny 14 septambra mangataka fahasalamana raha Naivison Faniry Jacques Julio 17 septambra. Reo zany ireo mpanompon'Andriamanitra na tsiaro zany tsingerin-taona maro samihafa teo amin'ny fiainana zany ny fanomezana tsara indrindra zay atolotra azy ireo dia ny tenin'Andriamanitra zay hita ao amin'ny Isaia 1:10 Isaia 41:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho mampahery anao aho sady mamonjy anao eny ny tantana anao amin'ny tanana kavanany famarinako aho amen. Zany ny teny tsara indrindra omeny tompo anareo mifezintsika amin'ny hira nangatanareo ny 7:30 sy 7
telopolo io ny haiko navotanao ny anteny voalohany ihany dia oriana zay tsika mivavaka. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mitera sy mankalaza anao zay satria ianao le Andriamanitra ilay tomponay sady mpanjakanay, le Andriamanitra masinay indrindra mandahatra amin'ny fiainanay mpanomponao isan'andro misaotra Jesosy Kristy tompony amin'ity andro androan'ity nahatratraranay zany fotoana lehibe ho an'ny FPVM zany dia fahatsiarovana fara-polo taona nitsangana zany fiangonana zany. Misy mahatoky izay Jesosy fa teo anilanay mandrakariva ianao nombanay nampaheriny tamin'izany lalatsarotra zay nitiavinao zany tiavinay zany ka dia mbola hiaraka aminay foana ianao Jesosy. Ndreo mpanomponao marobe ko tompo mahatsiaro ny tsingerin-taona maro samihafa teo amin'ny fiainany ary manolotra fanaritra ningona zao alitara-masonao zao tondram-bavaka azy ireo Jesosy malala. Ndreo ny ankizy tanora tahinao reo tompo amin'ny fahendrena azy mandrakariva ianao tololo saina fahalalany reo tadina fianaran-jeo ataony dia hoavanao tokoa reo tompo ataonao lohany fa tsy rambony amin'izany reo ray aman-dreny Jesosy amin'izao ady sarotra lalovany zao mangataka fanampiana ianao hitsonjo azy ireo tahaka nefa niarahanao taminy tsy hamela azy ireo angay ainao fa omba azy ireo foana amin'ny androm-piainany asa fivelomany tahinao sy ambinao amin'izany Jesosy. Eo rehefa tsy salama kosa Jesosy hainao le dokotera ambony dokotera rehetra anamarina tena fa hainao nasitrana azy tsahatra indray fanahitainana eo amin'ny vatanga dia mametraka azy ireo eo pela tananao Jesosy malala. Maro ny tiany angatana Jesosy nefa kely filalanay fa misy matoky fotanterahanao amin'ny tena na mbola tsy mangataka akory ary izy ireo dia fa fantatry ny rainy any an-danitra zay tokony azy ka dia matoky sy mino fa hiaraka amin'izy ireo nao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatana endrinay izany zany misaotra Jesosy io amen. Mahazo toerana tompoko. Miarabantsika indray tsika rehetra tonga eto amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady indray dia mangataka ny dekona mpampianatra sekoly alahady ary indrindra ny mpianatra sekoly alahady mba hitsangana. Ataontsika ny hira 270 eo am-pitsanganana 270. Maria,
tompo fa mbola nomenao zao 10 minitra izao indray eny Jesosy io ianao no nanome an'izany ka aingan'izay zay zavatra rehetra ataona eto mba ho voarainay hatrany amin'reto mpanompo-kelinao reto ka ompiano mpangatotoko zay fa tsy ompiany mpanadino misaotra Jesosy io amen. Tantara kely fohy avy hatrany no anoizantsika ny fampianarana kely izay atao eto dia tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa andininy faharoa toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo no raisintsika pejy 270 amin'ny baiboly raha mitovy ny baibolyntsika 270 mpanjaka faharoa andininy faharoa toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo. Io tantara kely io rakizy dia tantarany Elisa mpaminany. Elisa mpaminany dia solasolo zay izy dia io tantara io andeo aloha vakitsika le tantara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niakatra avy tao izy ka nakany Betela ary noho niakatra teny an-dalana izy dia indreo nisy ankizilahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe miakara ilay sola ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehova ary dia nisy beravavy roa avy tany any anala namiravira 20 tamin'ireo ankizilahy madinika ireo. Zany hoe raha niakatra avy any Jeriko Elisa mpaminany rakizy dia niakatra ho amin'ny Betela dia teo ampiakarana teo izy nahita an'ireny ankizilahy kely madinika ireny na ilay antsointsika hoe boa kely ireny nananiany azy miakara ilay sola dia nalahelo Elisa dia nitodika izy dia niantso ny anaran'i Jehova nanozona tamin'ny anaran'i Jehova izy ary rehefa nanozona izy dia mivoaka avy any an'ala-tany le beravavy zany hoe karazana liona vavy ireny namiraviran'le ankizilahy kely madinika 20 be zao izy namiraviran'ireny ankizilahy ireny. Inona moa no lesona tiana tsoahana amin'izany rakizy? Ny tiana tsoahana amin'izany dia reny ankizilahy kely ireny ka efa tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany efa manany any ireny olona ireny dia fanaona dia misy zao ohatra alaiko ohatra amin'izany masony ray ary dia ameny anaram-bositra ireny anininy reny le miketraketra-kely ireny anininy reny nefa iza nanao an'ireny Andriamanitra nanao an'ireny malahelo ny Andriamanitra asa tanan'Andriamanitra ireny dia tokony tsy aninitsika fa ho avy koa raha malahelo izy miantso amin'ny anaran'i Jehova dia ho avy beravavy o le liona be karazana liona io androtika ny 20 be zao angeny ankizilahy kely nrongotan'le beravavy. Zany hoe raha malahelo reny olona aninitsika ireny dia mba malahelo izy miantso ny anaran'i Jehova dia mety hisy loza azo antsika ihany koa ka mitandrema tsara aza manany any an'ireny olona tsy mitovy amin'iretsika ireny intsony rakizy fa oka mba angintsika ny ampianarana any any tanàna rehetra any zany dia voninahitr'Andriamanitra rery any. Saotra Tompo, amen. Eny ry havana malala matsiaro izany 20 taona lasa santsika raha 20 taona ianao zao zanako voateraka aloha zany tsisy fantatr'olona ray ary raha 12 taona ianao zao va matsiarotsaro an'izany raha niangona teto zany hoe efa 2 taona vao nahalala an'izany mahatsiaro an'izany ianao dia
lasa nyeritrerotro mbola tsy voaroka akory tsika nefa nanotitra nyty tany ty fa tany nanandrano ona be tsy nety tototra mihitsy eto tsy nety tototra buldozerana nanilitra tany isanandro tao nilentika tao raha be mihitsy voanaka azy tao sady rano zany tsy azo ny totofana mihitsy zany tena aloha rano tapitra vita tsara zany nasina bolongam-bato oatra ny tondrokotony voarokotsika zany vato makarary lohalika izany mbola miaraka amin'ny rano teradrana aveny ambany any zany nandoa lehana teto tsy angano tanany zisany teto tamin'izany fotoana zany hoe mbo jereko sotra tompo ianareo ny ambony any tsy hitako fahitan'i Jesosy teka daholo tsika fa velonaina sotra tompo le vato milaza fa mafy ny nanjoantsika tra zanak'Israely sasatra ny mitsangana sasatra ny mipelipelika mihitsy fa tsy te hitsangana marary le vato mbola misy rano koa miaraka aminy zany ny fahoriana neditra teto fa io ny vato lampitsika tsy miovy io na marary ary ianao tsy miovy io fa misy rano ao fahasoavany anondraka foana anao mba ho salama soamatsara hatramin'ny farany ianao atsiaro zany zao hoe zany verset zany tsika tsangana aloha tsika nao nira fa valo amby valopolo sy efajato 488 ninonina hitsanga Jesosy marina sa tsy marina na ny lanitra ho manga Jesosy na ho maloka mangina marina sa tsy marina dia ho feno fifaliana indin'ny faharoa raha jereko ny andro lasa Jesosy taonitsika taony ratra marina sa tsy marina nefa ianao ilay mpampahery no nambomba sy nijery sotra Jesosy atsiaro an'izay tsika aloha
anao daholo ny fahoriana iteto Jesosy. Tena fahoriana narahana tositosika, ompa, ozina, basy, ranomaso ny fiavarana. Fa le vatolampy tsy miala amin'ny tongotray, tsy miala amin'ny lohalikay zany vatolampy zany, nampitondra fahoriananay fa nitsodrano kosa fitahina. Zao nanondraka ny fonay sy ny fanahinay, mbola velona somatsara trapa amin'izay tahaka zao zahay. Ka ninninona hitranga Jesosy, na ny lasa na ny ankehitriny na no avy, tsy misy mampatahotra ny FPVM zany Jesosy. Ny fotoana dia mandalo, andalo daholo zahay, mbola ty da hialy ty daholo zay rehetra, andalo zany fotoana zany. Fa ianao le vato lampy tsy mifindra, tsy hiova ao anatin'ny fonay mandrakizay, indrindra fa fitiavanao anay hoe ao aminareo foana neny masoko sy ny foko hoe dia hijery anay sy ny lalana lenay ianao ka hita zany. Matsiaro ny 20 taona ary zay lasa Jesosy, andidy an'izao gâteau zao zahay Jesosy, miantso ny anaranao mba ho mamy ao anatin'ny fonay sy ny fanahinay ane ny fitiavanao anay, ary tsy afaka omponay zany mandrakizay mandra-pialanay ety, ary mbola mamy lavitra no zany ny fifalinay andray satroboninahitra any aminao rehefa ratsy. Da io ny vahoakanao, mbola hitombo be dehibe araka ny teninao Jesosy, mbola maro be tahaka an'ireny fasika anaty ranomasina ireny, mbola nanaraka an'izao FPVM zao. Ny anaranao Jesosy tsy miova, no angatahako zany vavaka zany. Amen. Petraka isika. Eny tompoko, falitsika sa tsy faly natratra ny 20 taona. Raha falitsika dia hitehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Mafy ihany ny tehakitsika satria dia tena zava-dehibe zany natratra ny 20 taona izany. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo izay efa nitompontsika hatramin'izay. Misaotra be da be ny dada indrindran-taontsika satria tsy nisy ny FPVM raha tsy nisy dada tehaka mafy be tsika ho an'ny dada. Mbola matanjaka tsara, mbola mahavita mitarika atsika amin'ny lalana rehetra zay tokony alehantsika, mbola hitenenan'i Jesosy foana hatramin'izao, dia izy no mbola mitarika atsika. Dia mirary soa zay dada, ary indrindra mirary dia mirary zahay mbola mba ho ela velona ianao hiaraka aminay eto foana, hanoro sy hananatra anay, dia mbola pitsika ihany tehaka ho an'ny dada aloha, satria dia izy no antom-pisitsika rehetrarehetra androany. Faharoan'izay dia misaotra ny birao fohy be, ny birao fohy be ny FPVM rehetra eraka zao tontolo zao, ary dia omentsika tehaka mafy be ny birao fohy be izay tena manohana sy miara-miasa amin'ny dada trany ampidinana amin'ity fiangonana mamintsika ity. Misaotra an'Andriamanitra koa tsika, ary dia falitsika mitehaka ihany koa tsika ho an'ny entité rehetra zay tsy voatanisako eto, izay miaraka miasa amintsika ato anatin'izao fiangonana izao. Eto dia satria moa ity zavatra ity dia an'ny FPVM eran-tany, dia mangataka ny ao amin'ny teknisianao fa nisy enregistrement nalefa ny pasteur Dody avy any andafy nalefa ny tamiko alina, dia mba ho alefatsika, fa dia misaotra ny jady izy, misaotra ny tsika fiangonana satria izy, ary dia nanolotra
vola zareo avy any ao amin'ny FPVM France Europe ny fikambanany zareo any zany dia nanolotra vola 2619 € ho fanohanana anty asa fananganana ny tsangam-bato lehibe ity. Etona mandra-pandehan'ny ity vidéo ity dia io pasteur Dody. Metsika tehaka mafy be izy na ny andafy azy metsika tehaka mafy be izy fa dia manentana mafy izy iteny dada aloha vetivety laza kely hoe ohatry ny zany 2500-600 € zany. Raha ny taona nambadiana anazy dia eo amin'ny 11 millions d'ariary latsaka kely eo zany dada. 55 millions de francs eo. Eto ihany koa dia nisy ny synodam-paritra meva dia nandefa vola 384 000 ariary izay satria nanentana tao amin'ny radio tsika tamin'ny sabotsy anamariatsika fa tsy any FPVM tanana rano rery ny fankalazany dia betsaka no ny antso hoe izahay andray anjara ary izahay andefa vola ireo synodam-paritra ireo fiangonana rehetra izay manodidina ny tananandrano dia andefa daholo izany rehetrarehetra izany. Mambela ianareo amitina kely vetivety ny asa ao ambony ao mba ahafahantsika rehetrarehetra miomana hoe ohatrany ahoana procession tokony ataontsika androany satria ny asa ao ambony ao dia efa tena mandeha vita daholo ny isolation phonique rehetra fampetraka ny laine de verre. Manomboka manao ny plafond isika amin'izao fotoana izao. Efa nalefa teto ny endriky ny plafond ny endriky ny asa vita rehetrarehetra izay itsenantsika ny 4e étage fa dia tena tsara dia tena tsara. Raha natao zany ny kajinay zao amin'izao fotoana izao dia mbola mila vola eo amin'ny 133 millions d'ariary eo isika anatanterahana an'izay asa izay. Izay no anentanana antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy izay rehetra azonao atao. Fiteny kombenombeny ny vavaka tena zava-dehibe no ananareo ny komity fa raha mbola misy azonareo atao dia andaotsika hiara irodorodo anatanteraka an'ity tsangam-bato lehibe ity ho voninahitra Andriamanitra, ho voninahitra ny FPVM, ho voninahitrytsika menakavy izay miara mivavaka eto fa za mahita fa rehefa manao zavatra ny FPVM tsy manao zavatra totosatsy zany. Ary rehefa manao zavatra tsika dia amezatsika voninahitra an'Andriamanitra dia ataotsika tsara mendrika ho an'Andriamanitra zany asa izany dia mivoninahitra ho azy rery ihany. Dia tapahana aloha ny gâteau ahafantarantsika hoe mamy miaraka amin'ny Jesosy. Zay tsika vao miaino misy feony ao zay miaino zareo feony avy any an-dafitsika rehefa nahafantatra fa miaraka amintsika Jesosy mamy dia miaino feony avy any an-dafy toko tsika hoe mamy koa miaraka aminareo ka dia misaotra anareo any an-dafy saotra. Mbola misy tsy mihiry sotra ny sampana mitarika azy miara-mira daholo tsika menakavy. Dia tapahany ity gâteau ity ho voninahitra Andriamanitra ary dia mirary 20 taona be da be ho an'ny FPVM indrindrindra 20 taona be da be ho an'ny dadarandrenatoandro
mbola hiara iriary amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Tehaka mafy antsika ho any dada, tompoko lahy sy tompoko vavy. Saotra to zao tsika satria mamy ny gâteau dia ho mamy zany ny fiarahana amin'i Jesosy mandrakizay. Mihaino ny teny pastera dao tsika dia manao rakitra amin'izay, rakitra voalohany sy ny faharoa, ary isy procession androany, zay nanaovantsika an'izao gâteau zao. Ary zay rehetrarehetrarehetra tonga eto manao procession dia mahazo dodododolo. Ty hony ty gâteau ty hony dia tsisy hohaninareo naray ary, fa ho an'i Jesosy rery dia ho afeniny eo rehefa avy eo. Dia ianareo kosa omena vaovao avy amin'i Jesosy ihany. Saotra tompo. dia ho ampitomboinao amintsika ny ady tomboinao amintsika ny adiavana ny fahasoavana mpiadanan'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ny voaloha teny aloha dia miaraba ny FPVM manerana an'izao tontolo zao, indrindra ianareo FPVM eto Taninanandrano amin'izao andro lehibe ankalazantsika ny faha-20 taona ny fitsanganan'ny fiangonana FPVM, jobily faha-20 taona. Tena andro lehibe tokoa zany. Miaraba antsika rehetra tsy maty fo manaina. Raha zaza teraka tamin'izany efa 20 taona zao, ary mety ho gaga izy androany mahita an'izany tantaran'ny FPVM sy ny zava-bita izany. Faharoa manaraka dia miarabanao dada, mbola omen'Andriamanitra sy tanjaka sy fahasalamana afaka manatrika an'izao fotoana lehibe zao. Mbola fifaliana ao anay, mbola rerenay no manana ny ray aman-dreninay zay mpamorona ny FPVM, mbola afaka miriry miaraka aminay, mbola mananatra sy miresaka aminay, ary indrindra androany mbola mampahery any zanany, mbola manentana amin'ny zanany hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy, handroso amin'inona? Amin'ny fanatanterahana ny tsangam-bato fahatserovana ny 20 taona ny FPVM dia ny famotana ho tena tsara manaraka ny fomba ara-dalàna ny akany dia ny plafond zany izay toeran'ny fivoriam-be rehetra tanterahana eto amin'ny folobe. Ry havana, tafaresaka taminy tokoa ny folohan'ny ny komity ny 20 taona Andriamatoa Iandry nilaza hoe dia mba inona ny ataonareo any ampitan-dranomasina ny pastera Tody, dia hoy taminy hoe ka izay nke tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra atao inona ny programa, ahoana ny zavatra rehetra, dia nampitainy taty zany omaly, ary dia atao ahoana tokoa ny angina teo anatrehan'ny fanentanana mezinezina izay nalefa tamin'ny radio omaly, ary nandrenesana fa ho avy eo daholo ny zanaky ny fiangonana rehetra hitondra n'izay zakany ho fandraisana anjara amin'ny fanamboarana an'izao lapa-ngeza be ao amin'ny 4e étage zao, mba ahafahana manatanteraka ny fanompoam-pivavahana sy ny fivoriana lehibe rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy,
avy eto an-tanànan-drano no nivoahanay ary anisan'ny nandray anjara lehibe tamin'izany fatongavana teto an-tanànan-drano zany ny tenanay. Ka atao ahoana ny fijery ny fiangonana, atao ahoana ny fijery an'ny dada amin'ny ezaka ataony miaraka amin'ny folobe amin'ny fanatanterahana amin'izao asa lehibe mahavariana sy mahagaga zao. Ry havana, manao soroka miara-milanja aminareo zay ary tongotra miara-mamindra aminareo izay FPVM rehetra aty a France sa Eropa amin'ny fandraisanay anjara amin'izao tsangam-bato lehibe zao. Zao moa vao omaly voaresaka zany koa androany zay fampahery aminareo eto dia tsy hitondra tanam-polo tsekory fa hitondra tanatsoroka araka ny fomba filazantsika malagasy azy amin'izao asa lehibe zao. Koa ny FPVM France Eropa dia manana fifaliana manolotra anareo santatra vola 2619 € na 1.10 tapitrisa ariary. Zay no santatra. Fa mbola isy kosa ny fanentanana ny fiangonana tsirairay avy ry havana izay ataonay manomboka androany zany ary fiangonana FPVM any ampitan-dranomasina dia apita amin'ny vantana aty aminareo aty amin'ny folobe ny fandraisana anjara tsirairay avy mba ho vita ara-potoana ny fanamboarana ny plafontsika mba ho tratra ny tanjona ary dia amin'ny volana novambra desambra efa hiaraka izy eo indray itsika rehetra mianakavy. Dada, ny teninay dia ho lavandro ane ianao. Omen'Andriamanitra hery tanjaka sy fahasalamana trany ane ianao ka hita ny fahavitany ny asa rehetra mahagaga tsangam-bato na orinao na ny fiangonana rehetra nametrahana vato fehizoro manerana ny Madagasikara mbola ho hitanao ny fahavitany reny ary mbola irinay koa raha mbola nokana ny reny rehetra reny ianao dia hiara hifalitsika fa mihoatra noho izany i Jehova tena hifaly amin'ny asany noho ny amin'ny fanatanterahanao ny baiko sy ny teny rehetra mba ho ampitana aminay zanaky ny Israely mba handroso zay ary dia mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavitany asa, ho voninahitr'Andriamanitra ny fisianao dada, ho voninahitr'Andriamanitra ny fisian'ny FPVM rehetra manera-tany indrindra ianareo aty Madagasikara izay tena fototra be dia be hijoroan'izany FPVM zany dia manantena ny iona indray amin'ny fanokanana amin'izao tranon'Andriamanitra lehibe zao tsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra tompoko misaotra dada, misaotra ny fiangonana ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
bazilo ichakafazaki ampaeranao izy fifalina vava kambatatitio izao irizao ubi berao siderao ankalazao ny tompo tsikio azao sy azao ny fonao ao kazoto fievitra fievini terao asandrato avo Elizao fiderana mandao feno ampanaki alavino izotuleu seso izy bazilo ichakafazaki ampaeranao izy fifalina vava kambatatitio izao irizao ubi derao siderao ankalazao ny tompo tsikio azao sy azao ny fonao ao kazoto ny fievitra fievini terao asandrato avo asandrato avo asandrato ubio derao siderao ankalazao ny tompo tsikio azao sy azao ny fonao ao kazoto ny fievitra fievini terao asandrato avo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompondray tratran'ity andro alahady ary ankalazanantsika indray ny Ivon'ny faha-20 taona ny fiangonana tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny rarahan'ny fiangonana isika ezahana fitipitiana ihany ampatsiavintsika fa andro any alahady 12 septambra ny boky ny Samuel voalohany toko 520 ny vakiteny iraisana filazana ilazana isika tsirairay avy piomana mahafeno 2 taona nianatra ka mikasa otokanana ny amin'ny toby ambohidanerana fa ny fianarana ho andreny ekena dia nomboka ny alatsinainy fa 7 septambra amin'ny 12 ora hoy ny tompona andraikitra avy amin'ny laika amin'ny fo protestanta antony filazana ny laika amin'ny fo protestanta na ny lampe dia natateraka ny fanateram-bokatra ny alahady 25 septambra ho avy zao ny alarobia 21 septambra ny vatra sakafo isan-karazany ny alakamisy 22 septambra fianaratra sosamasina amin'ny roto rakandro miaraka amin'ny pastera iraka ianitra mitondra loha hevitra hoe kristianina manoloana ny fikaran'ny vidim-piainana ny alahady 25 septambra ny andro bokatra fotoam-pivavahana amin'ny 7 amin'ny 10 ary ny amin'ny roso sasany anaovana fitorotena kira sy fijoroana vavolombelona ka dia manasa antsika rehetra izy amin'izany fanateram-bokatra izany ny sampana lampy avy any amin'ny fikambanana zokiolona antom-panahy enjana
ny zokom-pana antim-panahenjana dia misaotra amin'ny fiangonana tamin'ny nanoanantsika azy tamin'ny fanateram-bokatra natao tamin'ny herinandro iny izany dia nahazavona vola 5 295 ariary na 26 478 500 francs ary izy dia manolotra 200 000 ariary amin'ny plafond 4e étage. Filazana ho antsika rehetra rehefa misy ny fanompoam-pivavahana any amin'ny efitra lehibe iray dia aoka tsy solo-kafa anelingela izany fanompoam-pivavahana izany na efitra lehibe aiza io na efitra lehibe aiza. Avy any amin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny fiangonana Ivon'ny fankalazana faha-20 taona androany izay efa niarahana teo androany hariva dia manasantsika ny tompona andraikisa isika rehetra mihitsy mba natrika izany amin'ny fiderana mizinezina iarahana amin'ny chorale FB FPVM ny mpianatra fiderana ny firaisan'ny sampana ao amin'ny lampandray ny chorale FPVM 67 hectara ny chorale FPVM tsara honenana hoy ny tompona andraikitra. Ny sampana CFF dia natanteraka ny alahady ny mpitandrina ireto ray aman-dreny voalaza ireto: Pasteur Iraka Rapody Vololona Zanety Mivady, Pasteur Iraka Razanamianta So Elisabeth, ny Pasteur Iraka Razomampiona Lorine Arlette. Ny alahady 25 septambra manomboka amin'ny 10 maraina ao amin'ny 2e étage taninan'Androano Ampandrana. Ny fitaoam-pivavahana amin'izany izy fitaoam-pivavahana izay arahana rindrakira ka dia manentana antsika amin'ny alahady ny mpitandrina ireo zanatsika miroso amin'ny fanambadiana. Andriamatoa Ranaivondrina Arvelo Andaniny, Ramatoa Rakoto Arsona, Andriamatoa Rakoto Arson Roger, Ramatoa Rakoto Arson Fanjantina Ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana fanambadiana ny zafiny zanany Ranaivo-Sitraka Iedidia sy Rakoto Arson Ajatina Mirindra izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika Foibe Tanànandrano ny zoma 23 septambra amin'ny 1:10 ora atoandro. Ramatoa Razafina Velo Nandra Santsoa, Andriamatoa Raharonjato Jonsa Mivady Andany, Ramatoa Raharso Helena, Andriamatoa Rakoto Armanana Jean-Claude Mivady, Ramatoa Ravolanta Janina Ankilany dia faly mampandrianareo fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Raharonjatovy Mamfitiavana sy Nambintsota Fita Sosarika miaraka amin'ny Raharonjatovy Kanto Fitiavana sy Raharimalala Miraniando Felaniaina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa Foibe Tanànandrano ny asabotsy 24 septambra 2024 amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Razanamiadana Celestine Andany, Ramatoa Rafaranirina Armanga Honorina Ankilany dia fanamanasanareo anatrika fanambadian'ny zanany Razana-Drakota Faliniaina sy Aingonirina Tinarzo izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandrano ihany ny 24 septambra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Rakoto Asombola, Ramatoa Ravonirina Charlotte Andany, Andriamatoa Razafin-Rakoto Jean-Louis, Rahery Malala Noeline Fred Ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rabenaivo Modeste sy Rafaly Malala Tsiky Miarosoa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 24 septambra amin'ny 1:10 ora tolakandro. Ramatoa Razafy Florina, Andriamatoa Rabarivelo Anselma, Ramatoa Rasoary Malala Mariette Andany, Andriamatoa Tsimanosika, Andriamatoa Ramanatoanina, Ramatoa Razafinindrina Martina. Rehefa vita ny fanatitra dia afaka alefa ny procession. Atolotra dada aloha zany ny fanaovana ny procession toizana ny raharam-piangonana. Sotra to zo ary dia anonira isika ira fa 7 487 fanavozana mahagaga tokoa nomeny Jesosy hatramin'izay 20 taona zany marina sady tsy marina zany fanavozana zany fazanavozana ny fanahiky io tena nahafapo marina sady tsy marina hatramin'izao za endre ny fitempony foko zay ravoravo ao amin'i Jesosy. Ndiny ny faharoa le fiainako be siesy taloha voaovany
marina sazy marina marina eny ny fahotako izay nahavo aza voasasany koa zany ny firavoravona ndiny voaloha sy faharoa tsangantsika mahatsiary zany roapolo taona izany taona lasay teto foana tsy niovy anao fa navozana mahagaga anay tokoa nataonao teto ho anay ary ravoravo zahay satria voavelatra amin'ny mpifahotanay voninahitra nay ho an'Andriamanitra ririany halleloia masina 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 tsy tompony maro endrika vona tany rehetra petraka sika dia hanomboka amin'izay ny procession nareo vehivavy moa dia asadino mba misy mpangalatra zay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra dia hotohizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana apatsevina ihany koa tsika mandritra ny procession dia tsy tokony hisy ny vezivezy atao amin'ny fiangonana miditra sy mivoaka mba hitandrovana ny sécurité sy ny fiarahamonina atao amin'ny fiangonana mba tsy hisy vezivezy zany miditra sy mivoaka mandrapavitan'ny procession tohizana ny famakinanreto mariage reto Ramatura Zaviarson Florina, Andematura Parvelo Anselma, Ramatura Soar Malala Marieta, Andani, Andematura Tsimanuska, Andematura Manatuanna, Ramatura Zafundrina Martina, Andematura Andria Mialtsu, Andria Malala Riria, Ramatura Manatena Soa.
maharo oby nirina na dia izay atao amin'ny Fiangonana FPVM ambondrina firaisana ny asabotsy 2 oktobra amin'ny 1:30 ora atoandro. Andriamatoa Rakotomanana Niry Manjaka mivady andaniny, Andriamatoa Rasolo Arifetra Andriana Antoanina mivady ankilany, dia faly-mampandrehanareo anatrika ny fanamasinana fanambadiany zanany Rakotomanana Niry Lanto sy Andriana Antoanina Malanto Tina izay atao any amin'ny Fiangonana FPVM Anjanahary Martiora ny asabotsy 4 oktobra amin'ny 4 ora sasany maraina. Ramatoa Rabotsoa Rotelisy andaniny, Ramatoa Ramanantena Soa Mariette, Andriamatoa Rakotondrabe Fidèle mivady ankilany, dia faly manasanareo anatrika fanamasinana fanambadiany zanany Razakamanitra Andrianjatomanana sy Rakotondrabe Kantonomena Fiezahana izay atao any amin'ny Avana Mantasoa ny asabotsy 4 oktobra 2024 amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Razafina Mavetenina, Ramatoa Raelson Nivo Lalatina andaniny, Andriamatoa Razafo Mandimby Andrimapionina William ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Razafina Mavo Roby Aina Lalatina sy Razafo Mandimby Niry Anjara Lalaina izay atao eto amin'ny fiangonantsika FPVM Tananandrano amin'ny 4 oktobra amin'ny 10 ora atoandro. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny amin'ny fanamasinana ny ray amin'ireo fanamadina ireo dia aoka izy ampandrea ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjoa Ramaro John Armand mpiandry promotion maharitra dia natsony ray odiny aminy rehefa ny zoma 9 septambra rehefa ny vahiny 1:70 taona teto tany hoy ny vadiny raha antamalala leo kady Henriette, ny zanany ny zafiny ray tapo amin'ny fianakaviana manontolo, ny nofony dia efa niala teny Ambomangakely ary rehefa tamin'ny 12 septambra tamin'ny valo maraina rehefa napetraka amin'ny fahasandrazany any Ambohitrinybe Atsimo Ambohitr'Andriamanitra. Ray Maefarivo Andriantsoa diakona dia natsony ray odiny aminy rehefa ny vahiny 12 taona teto tany ny alakamisy 15 septambra teo hoy ny vadiny Raolson Niry Nasoa, ny zanany nafozany fianakaviana manontolo izay soloany tena ny Ratsimanandro Sohery Manjaka sy Arlala CFF mpiandry. Nofony dia efa niala ny alakamisy 15 septambra teo ary nentina tany amin'ny fahasandrazany Ambohitr'Andriana. Andriana Andrasana Feizour Romeo mpianatra sekoly alahady FPVM Tananandrano rehefa ny vahiny 12 taona teto tany hoy ny rainy Norinotina Soa Romeo, ny reniny Randrianorosoa Lalanirina promotion aina vao ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao anansana ny asabotsy 17 septambra tamin'ny 1:20 atoandro ary efa voalevina tany amin'ny fahasandrazany Ambohibary. Rasoanirina Clarisse Honorina mpiandry promotion fiombonana dia natsony ray odiny amin'ny rehefa mivahiny 7:70 taona teto tany hoy ny zanany ny zafiny mpiray tapo aminy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiditra eto amin'ny fiangonantsika anio alahady 12 septambra amin'ny 12 ora sasany alohan'ny ametrahana azy any amin'ny fahasandrazany eny Ambatomaro. Razafindrazao Rosina Domoina promotion hery vaovao dia natsony ray odiny aminy rehefa ny vahiny 13 taona teto atany hoy ny vadiny Rakotondrabe Lucie Roland, ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny trano teo Ambomirary ny asabotsy 17 septambra tamin'ny 1:20 ora ary efa voalevina any amin'ny fahasandrazany Ambanivato Mieritry Atosika. Andrianiana Voanginirina Antamalala dia nodimandry teo amin'ny 4:15 taonany hoy ny vadiny Raolotsy Richard John, ny zanany ny rafozany ny praitapo aminy praitapo amin'ny vadiny ary izay soloany tena ny ao amin'ny groupe A numéro 22 sy numéro 31 Andrianiana Kantomalala Mariette. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony Besarety ny 17 septambra teo ary efa napetraka ny fahasandrazany Ambohimiandra Anjeva. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ireo fianakaviana Tramanjo. Reto avy indray ny fararakitra izay voaray fararakitra avy amin'ny fianakaviany Rahary ny aina Jean-Luc 20 000 ariary.
razafindrazao rogine domoina 32 000 ariary andriany any avoanginy irina antamalala 10 000 ariary. Tia misy fisaorana antony noho ny fahasitranany Rousseau Victorine hony tamin'ny aretina mafy nahazo azy ny AVC dia tonga eto izay manome raky fisaorana fahasitrana ny renim-pianakaviana noho ny vavaka izay natao teto ka isaorana ireo izay nitondra mbavaka. Nanao ezaka plafond izy 20 000 ariary, ho an'ny dada 20 000 ariary, anampiana mantra 20 000 ariary, fitondrana mbavaka fanadinana 20 000 ariary ho amena fiangonana. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany dia toy izay ny rarahan'ny fiangonantsika iroso amin'ny famakiana voady indray isika. Faha-20 taona ny FPVM izao mirary soa ny dada manokana isika mba hitombo fahasalamana sy tanjaka mandrakariva mba hahafahany mahatratra ny tsingeritaona 20 taona manaraka. Dia toy izao ny voady voare teto ambandriana. Misaotra Jesosy ny ampitiavanao ahy sy ny fitahiana ary fahasoavana izay arotsakao ahy mandrakariva apetrako ampelantananao trano ny fiainako ny asako ny momba rehetra vola ray alariary ho any plafond 4e étage. Tompo misaotra anao noho ny vanim-bavaka nomenao ahy dia mba vangataka fahendrena sy mba ho tafita amin'ny fianarana izay ataoko vola 2 arivo ariary ho an'ny manitra. Jesosy io iny misy vola kely naovana voninkazo 10 arivo ariary. Misaotra Jesosy. Jesosy io anefa mivadika aminao tompo atolotra fanambarana ny plafond 4e étage 10 alina ariary. Raky mpisaorana misaotra anao Jesosy malala fa vita soa matsara nifankasitrahanao ny mpanomponao koa indro manolotra raky mpisaoranao anao 100 000 ariary na 500 000 francs ka ny 10 alina ariary na 250 000 francs any dady RJ, 10 alina ariary na 250 000 francs manaraka ho an'ny plafond 4e étage. Ary mbola manolotra ny fanolorantenako hanompo anao foana mandra-patapitra ny fofonaiko. Tiako ianao Jesosy ary tena tiako ny androm-piainako manontolo dia atolotra anao. Biso be Jesosy malalako voninahitra aneo ho an'Andriamanitra rery ihany 100 000 ariary. Amen. Dia raina Jesosy noho ny fitiavany fa mba nandeha nitsena mangataka Jesosy hananganana trano fa tsy hanofa intsony vola 10 arivo ariary anaovana ny asan'Andriamanitra. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao izahay efa vita soa matsara ny fiantranona ny fandresena stojo dia apetraka feno eo ampelantananao Jesosy ny dingana manaraka rehetra mba ho vita sy totosa araka sitraponao. Ankinay aminao koa ny fanadinana ho an'ny fandresena idirany eny akajo. Jesosy mba afaka soa matsara izy koa raiso ny derany aja voninahitra tolotray Jesosy. Misaotra Jesosy tompo malalanay eo. Amen. Vola 25 000 francs natsarana ny tranonao. Biso be Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa fanadinana baka ny zanako ary apetrako aminao ny fianarany vola 2 alina ariary ezaka plafond. Misaotra anao Jesosy noho ny tantananao ny zanako vavaka amin'ny pasteur mba ho salama tsara 50 000 francs plafond 4e étage tsy misy soratra vola 2 arivo ariary. Misaotra Jesosy fa mbola notahinao foana ka mbola natratra ny tsingeritaona naterahako indray aho androany ka nanome voninahitra anao fa tsara loatra ianao. Indro Jesosy misy vola 2 arivo ariary anaovana ny asanao kely dia kely Jesosy fa vokatry ny fo dia misaotra Jesosy io. Tiako ianao Jesosy vola 2 arivo ariary ho an'ny plafond 4e étage ray alina ariary. Voninahitra ho anao Jehovah Andriamanitra ray zanaka fanahy masina Jehovah tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao vangio amin'ny famonjenao ahitako ny soa azo ny voafidinao ifaliako amin'ny firenenao iravoravoko miaraka amin'ny lofanao fa folo-karena 10 alina ariary 3 alina ariary ho an'ny dady RJ, 2 alina ariary ho amin'ny plafond 4e étage. Raisy Jesosy vokatry ny fo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay miangavy Jesosy mba ho afaka amin'ny trozy izahay vola 2 alina ariary ho any ezaka plafond. Mbola tsy nitsatra manome voninahitra anao izahay ary Jesosy be indra fo. Misaotra anao tamin'ny tantananao anay tamin'iny herinandro iny ary mbola apetraka ampelantananao ity herinandro vaovao ity. Jesosy eo omeo vola ao anefako androsako apetraka ampelantananao ny bahatra izay ataoko indro Jesosy misy vola kely 2 arivo ariary anaovana ny asanao. Dia raina ny tompo fanome fahasalamana hery sy tanjaka ary ambiny isan'andro na ara-nofo na ara-panahy mba ny aina amin'ny fahasalamana sy fifaliana isan'andro ary tsongaina ny vovonan'ny mpizaha-maso ao anatin'ireo mpisehatry ny projet saint oculaire vaovao 2 hetsy ariary fanamariana
velomina voninahitra n'Andriamanitra irery ihany tompo malalao misaotra betsaka anao no ireo soa marobe nataonao teo amin'ny fiainako indrindra tamin'ny fotoana nitadiavako anao dia namaly ny antsoko ianao mifonao anefa na dia teo azy izany rehetra izany misy fotoana nanadino satria olombelona tsy tonga lavatra ka ho endry Jesosy avozo ny vony saiko sy toe-panahiko mba ho toanao tena zanaka malalanao tokoa misaotra iray mahalala ny fitiavanao anay rehetra dia atao io ny ankonako sy ny mino anao rehetra vola 2 alahady sy ny boninkazo any angona ny alitara masina amen. Misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anaty misaotra ny ara-masina vola 5,000 sy 2 alahady mitsinjara toy izao 2 alahady amin'ny fifoasana 5,000 amin'ny plafond 5,000 amin'ny manitra 5,000 ho an'ny W. Misaotra Jesosy fa tonga soamantsarany amin'ny mpanompo tonga soamantsarany aminy ny mpanomponao vola 5,000 anaovana amin'ny plafond 4e étage. Misaotra Jesosy tamin'ny fanambinana sy ny fitiavanao ahy Jesosy io ankina ampelantananao fananganana trano sy ny tanjontsika 2 alahady amin'ny dady RGJ tiako loatra ianao Jesosy bisou be. Fisaorana sy fangataham-pitahina misaotra anao Jesosy tamin'ny fitahinan'ny asako mangataka fahasalamana amin'ireo fianakaviana tsy salama apetrako aminao lalandava ny tokantranoko apetrako aminao ny zanaka sy ny zavikelinay ity Jesosy vola 5,000 fanasoavana ny tempolonao misaotra Jesosy amen ho an'ny dada 2,000 rako mpisaorana misaotra anao Jesosy noho ny andro lehibe ity 20 taona izay nanateranao famantarana ny amin'ny fahagaganao amin'ny fiangonanao ary nona fa mandrakizay izany fitiavanao anay izany taio dada RG Jesosy taio ny fiangonanao dia misaotra fa manana ny hevitra rehetra izay entinao amin'izay ny olona rehetra ianao voninahitra ho azy irery any amen dada RG 5,000 sy 2 alahady 4e étage 5,000 sy 2 alahady totalo ny vola tao anatiny 3 alahady. Misaotra Jesosy fa feno heritaona mariage ny Steve sy kanto indro izahay Jesosy manatitra fanaty mpisaorana anao mangataka vavaka ho an'ny tokantrano 5,000 ho an'ny plafond 4e étage fanaty mpisaorana ho amin'ny voninahitran'Andriamanitra 5,000 sy 2 alahady 5,000 ho an'ny dada 5,000 ho an'ny pasteur ambanivohitra 5,000 ho an'ny sahirana fisaorana. Misaotra Jesosy fa mbola nahatratra ny 70 taona mariage tamin'ny 6 septambra ary mbola nofenonao ny 70 taona ny zanako ary mbola tazominay amin'ny teninao ianao ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany dia mangataka ny fitondranao ny andro manaraka izay rehetra mbola ho ataonay sy ny ankonako ny anompo anao hatramin'ny farany mangataka ny hira miankina aminao vola 2 alahady ho an'ny dada 2 alahady ho an'ny fiangonana 2 alahady. Voninahitra anao Jehovah tomponay eo misaotra anao izahay no fitiavana sy ny famindrapo ary ny fahasoavana misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra nomenao sy nataonao taminay ary mametraka trano ny fiainana eo ampelantananao amindrafo aminay Jesosy mba mamelany elokay fa tsy tanteraka izahay dia taio hatrany ny ankonanay indro tompony ampahany tamin'izay nomenao mba hankasitrao vola 5,000 tolotra anaovana amin'ny plafond 4e étage misaotra Jesosy amen mangataka ny hira 462 FPVM vola 10 alahady fa fahasoavan'Andriamanitra natoy izao voninahitra dia ho anao irery ihany misaotra anao ay Jesosy ny tantananao anzo zanako afaka nanao vakansa taty Madagasikara lehibe ny fitiavanao misaotra Jesosy dia mbola metraka feno ireo ankonako sy ny eto na neny ampita voninahitra anao irery ihany manolotra raha mpisaoranao Jesosy vola 100,000 francs ho an'ny plafond 4e étage tsy misy soratra 4 alahady Jesosy zokinay ity
tia jesosy ny 10% ny vola azoko tamin'ity herinandro ity fa anaty mpanorenana rakitra tamin'ny confinement misaotra jesosy vola ray etsy ariary. Farambady sy batery fiarovana ho ahy ianao misaotra jesosy indro atolotra anao ny ampafolo-karena misaotra jesosy 2 ariary ho an'ny plafond 4e étage ary farany tsy misy soratra 10 ariary. Mitotaly 470 ny voady voaray teto ambany-drihana. Premier étage 920, deuxième étage 320, troisième étage enina ny totaly mivoady voaray tamin'ity fidirana tamin'ny fito ity dia 720. Izany dia manambara fa miasa sy miamaly vavaka jesosy voninahitra an'izany rehetrarehetra izany dia ho an'i jesosy rehetrany. Amen. Mbola mitony-rihavana ny fanaovantsika ny procession ka ao anatin'izany mba tsiaro izany 20 taona izany tsika andeha ataontsika ny hira voalohany ao amin'ny firana fiderana fararano fiotazana ataontsika izay hira izay anatrehantsika ny 20 taona ny ainantsika tao anatin'ny fiangonana ary ny 20 taona ho avy indray hita tanan'Andriamanitra ny fiangonantsika. Efa niaritany fitsapany misy andrana mama ireo lala taro
ihany ny hira fiderana an'Andriamanitra. Fisoratsika an'Andriamanitra noho izao faha-20 taona izao nandeha hanaovantsika ny hira saotra sy dera ao amin'ny firana fifoazana. Hira fafito zany amin'ny firana fifoazana. Dia hanoy ny hira ihany isika ka ny sampana kristianina tanora zandriny nangatahantsika indray hanao hira mandrapavita amin'ny procession.
aminaorina makatoko ireo didinao satria ny fiadoam-pahendrena dia izao ny fatahorananao ary ny fahalalana ny ray masina mitarika amin'ny fahazavany saina raha eo maniry ny toetreo aminao izay fa ianao manome fahasambarana mandraky izay zay tianay teny fahendrena fahalalana marina izay atolotrahoanay iainanay tsy misy fanirina afatsarano izany satria no ambony indrindra izay anazavana raha eo maniry ny toetreo aminao izay fa ianao manome fahasambarana mandraky izay zay tianay teny fahendrena fahalalana marina izay atolotrahoanay iainanay tsy misy fanirina afatsarano izany satria no ambony indrindra izay anazavana. Tonga hoantsika ilay Jesosy mpanavotra anazava sy amay ireo fatorana zay nangeja sy nandakana ny lalana sy afantatra lay tompo andriamanitra. Ilai Jesosy mpanavotra anazava sy amay ireo fatorana zay mangeja sy nanakana ny lalana tsy afantatra lay tompo andriamanitra. Kinonary uyanao no fanatitra tao dawira yarakanambara we itutupa turuchuanao ni fianaku batatanu si udisulalana
fitiavana se sou tompo izay nitandrina ny odiny tsy overina odiso lalana ety kinonary ianao no fanatitratao nao ira iaraka nambara hoe Ijo tompo atolotro anao ny fianako matatalo tsy odiso lalana Jesovra raze tratsorakazo avy aminao ampianao iterana Mezaneza toerana zay misy anay ety tokinay anao hitantanany ity Jesoe tsy ata isany loza izay fa ianao no arona Ijo tompo atolotro anao ny fianako matatalo tsy odiso lalana Jesokra raze tratsorakazo avy aminao ampianaro iterana Mezaneza toerana zay misy anay ety tokinay anao hitantanany ity Jesoe tsy ata otrany loza izay fa ianao no arona matra izay ianareo amin'ny deuxième métage azafady raha efa vita dia mba ampireto ny jiro raha mirehatra ao ampanaovan'ny sampana kateza ny procession dia andeontsika hanao hira 180 ao amin'ny fiarana protestanta raha iso atompo fa teo mpanomponao raha iso koa ny androko ka hanarano fo izao Jesús
mpavitan'ny sapana dia ny mpitendry zava-maneno no anao feonorga foio atsika. Zolombandeto dada dia tsy mandray olona tsontsontsontsony mihitsy aloha fa mbola mamandry olana manerana ny tany hatrany ampetan-dranomasina amin'ny telefona ka tsy mila olona mihitsy manabataba satria tsy zavatra kely zany ary tsy zavatra mora akory zany zavatra zany satria ary le problema koa tsy zavatra kely fa zavatra be daholo tahaka ny mahazo atsika ihany dia mba samy mangina dolodolo lotsika fa dada sahirana be mihitsy n'izao zay. Faharoa manaraka zany tsy adinontsika ny lasak'alina mpikirakiran'ny radio daholo aiza reo mpikirakiran'ny radio meona amin'ny dada rehefa avy eo ny alina mijery ndretsika zanaky ny rahavaviko lehilahy rombo 30 taona marary efatra amin'ny kely ary dia lasa malemy misy zavatra miseho aminy amin'izao be izy masy ny mamany ataovy mivavaka fa ampijalian'ny devolo ny fanahiko ary ny dadany koa nataony hoe mivavaha amin'izay ianao zaho dia FPVM ery zareo zao io anao malemy 30 taona io dia avy amin'ny dada daholo satria hatramin'izay nahararianao zay dia dada sy mama tsy mivavaka ireo fa ho lasany devolo ny zanakareo nareo vady koa hoandy manolora tenany anganandana mamontsy mpiandry raha nanontsy mpiandry nareo ka io marary io foana no karakarainareo tsy mahasitrana an'io nareo fa inareo mivady mihitsy zay antony na tonga azy anasazy anareo na tsy nareo no mibebaka dia ho any amin'ny hafa be daholo nareo telo mianaka. Tiako no mahatonga hiteny mihitsy ny hoe tsy maintsy manao mafy dia mafy ny lasakalitsika ty zao zaho dia zazavavy kely 10 taona nanofo hoe niaraka izay sy ny zokinay vavy dia nisy lehilahy nisakana tamin'ny elakelan-trano niteny any zokiko hoe tsy avelako mandeha ianareo raha tsy manaiky vidianako robe dia nanaiky ilay zokiko dia tonga tany amin'ny mpivarotra dia robe mena no safidiny dia niteny za hoe fa maninona natao menamena dia io ilay zokiko hoe io ny tiako tanosany efa mianaka tsy tia ty taratasy ty efa mianaka be loatra mihitsy ny fitiavana an'ilay vola ho framason mamononao ny io
reny akanjo menamena sy maintimainty rehetrarehetra reny a dia efa azo daholo fa miteny aminao azay a ianareo mpanakanto rehetrarehetra mpanao an'izany a rehefa mijery an'io anareo a dia efa azo daholo reny ary manaika an'izany manana olona be dehibe zanaka be dehibe tsika zay teneniko foana maninona ianao no manao an'izany any ane dada misy vola e ionao zao tratra raha tsy manaika manao latsakalina ianao fa mipetraka fotsiny eo a hiteny aminao Jesosy hoe vitany amintsika so no mamintena hoe za fa katekomena za fa mpandray za dada nanofo hoe nisy tetezana voanamboarina hony a dia mbola tsy vita finition la izy fifahazo andehanan'ny fiara niaraka nandeha tamin'ny tetezana io izaho sy le olo tiako ka rehefa tonga tany amin'ny farany tetezana io a dia nisy fiara menamena niditra tamin'ilay tetezana ka dia navotsitra ilay olo tiako ny tanako ka tafapita izy izaho kosa nahita ilay fiara ny anjera tany amin'ilay tetezana ka nanolotra ny tanako anavitra n'ilay ramatoa tao anatin'ilay fiara ka norodana tanteraka ilay tetezana ka dia nipitika ny dona mafy tamin'ilay bildinina teo akaiky aho ary dia milatsaka taniny amin'ny farany ambany voalohany aloha tsy nitsaranao zazalahy io satria navotsitra ny tananao rehefa sarotra zany mahazo anao a any rinany roany amin'izay anao tsy vadiny fa ianao teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ianao nanofo latsaka tany amin'ny farany tany vita ho faty ianao mijery aingana ny tension anao a dia telefoneo a rehefa vita sy zavatra hoe ty zao eny anao dia efa mijery tension any amin'ny pharmacie any na zay olona manana tensiometra dia mijery aingany ianao dia telefoneo rehefa avy eo nimpitsy dia nanofo indray aho hoe safotra ilay zabaviko zay nipetrahako amin'izao fotoana izao ka nanatinahy sady mibitsibitsika nanao tamiko hoe ho avy zay sy ny mpanjakako hamono anao dia hoy aho mantsazy hoe tsy maharesy ny afiny n'Andriamanitra ny Andriamanitra aho ary dia niasa tamin'ilay tranonay hony aho dia tapatapaka ny jiro ka dia maizina ohatra ny tamin'ny alalan'ny fitaratra hitako tao anatin'ny fitaratra no nitadiavako an'ilay diavoly tao an-dafitrano ka dia hitako tao amin'ny varavaran'ny efitranoko vehivavy fotsy hoditra mirandrana mariko fa io anabaviko io dia tsy tia mariko koa fa efatrandro aho zay a mivalan-drano tsy ankijanona mariko fofa marary foana ny atoko ao amin'ny tension sotra to teniko aminao a ty io zao bavy hipetrahanao io aza-pidirina tranontsony ianao mihitsy ny melao amin'ny tranony fa matiny io ianao ataovy ampy ho anao zay fiteniko zay ho avy zay sy ny mpanjakako izy amono anao efa anao zany fa franc-maçon daholo zany a tsy tiany mihitsy ny mahita anao mivavaka aiony tsy maintsy tandro fina ho ana fomba inona tamin'ny lahady teo a dia ny androany ary amin'ny heriny ary zay afaka manao isan'andro ny tsara indrindra so ihany anao nateny hoe tsy maharesy ny afiny Jesosy ny afin'ny Andriamanitra ny Andriamanitrareo dia niasana ilay tranonay zay maizina zany hoe io trano hipetrahanao io mihitsy ny maizina efa feno ody efa andro zareo io a mariko izy anao fa izao baviko io dia tsy tia tanao zany mela tao
mariko anky tompo fa efatrandro azay a mivalan-drano tsaky-janona foana ho hitanao zany de ho faty anao fa miteny aminao a ary mariko fa marary foana ny lohako noho ny amin'ny tension olana be ohatran'izany no raisiny dada mbola manerana ny tany ohatran'izany eo a de tsy afaka manao ninina mihitsy ny afa de miala tsiny aminareo no am'izay fa tahakany miala heliko aminareo tampianatra foana tranetrany eo mitandremanao tsy gasy tsy vazaha miantso ny dada ao a de tsy tiako mihitsy a mba helingelena azafady tao tokotaninay a nisy voay nienana tanalahy de navotako ilay tanalahy zandray ny enjehan'ilay voay de voakasika ny tongotro mariky fa ho tokotaninay a misy fatsakana faharoa za koa dada de nanofo tao anaty fasana de nisy nitoraka tamin'ny varavara-pasana de voakasika elikoa dada izao a mbola tsy mpiandry zao ny toko lazaiko anao a ianao itsika tsy manao ny asa mpiandry io de efa miteny aminao azy zay a asehon'Andriamanitra aminao hoe reo daholo ny ody eo akaikinao eo tsy maharesy an'io ianao ka na miteny ary dada hoe nana tanalahy de io voay io ody efa tonga ao tranonao io a ody ranony io ny tsy mamela an'le tanalahy asa ho anatinao na hoaninao aza satria misy ody ao aminao ao hoaninao koa io rehefa avy eo esory aloha io tanalahy io ny misy le voay io voay io a de azonao am'le fatsakana tsika rehetrarehetrarehetra marana fatsakana tompoko misy reny mpiandro zazakely reny tonga any aminareo andry miteny hoe raha rao sira fotsiny de masina madio io fatsakana io raha niteny an'izany izy a de ataovy fa iza no miteny aminao fa io voa io a avy ao anaty fahasakananao io a hoaninao foana io sanandro zao ny maina ny tany rito isolo dodododododolo ny rano hitanao ao hatram'izay fotaka farany eo a de raha rao fasika tokony 10 centimetre de sosarbon ndray a tokony 10 centimetre na 10 centimetre de raha rao fasika ambony zay de isam-bolana itsika zay manana fatsakana satria tsy maharaka atsika ny jirama ary tsara manana fatsakana de makano le suro le tavoango kely anankiray iny ndray araraka ao daholo parain'ny andro tsy misy makarano mihitsy ny aloha amin'ny alina anao manao an'izay parain'ny andro de ao isambolana fa araka ny filazandrareo avy eny amin'ny ministeran'ny rano de misy mikroba daholo ao anatin'io fatsakanatsika io ka raha voatsesitsika suro io a de mitombo foana le mikroba ao anatin'io fatsakana io a io no mahatonga anao a mipiritra foana mivalan-drano foana zay tsika manana fatsakana dada zao manana de efa nataoko an'izany a tampenako aloha sasany mandra-paritako azy tinga mba mifarany safady fa lamy be ny fotoana za dada nanofo hoe nisy razana ny fony lamba mena hony a teo an-tranonay de avy teo a ilay izy a natsipony mamako teo amin'ny tongotro ilay razana de hoy mamako antsy hoe inona anao de manofisa ratsy
dia avy eo a vaky lay razana dia nisy lehilahy mbola tsy fahitako mihitsy nivoaka tao amin'ilay lamba mena dia noteneniko tamin'ny mamako dia tsy noraharainy fa dia avy izy eo dia taitra tampoka ihany koa izy niteny hoe ataontsangana lay izy. Lay izy moa dia nivoaka fofona mariko dada fa katekomena ilay manatina ilay manoratra ary efa tokanana amin'ny novambra izao. Zao lazeko anao mamanao lo tenenina tsy fantako misy ry olona mahatonga zany ato hoe mpamosavy malemy. Mamanao tenenina ianareo mpiandry mahalala azy na ianao maka-mpiandry miresaka aminy mampahery azy na manolotsaina azy na mampibebaka azy fa izy mihitsy ny tia manao zany ody zany paka ody ary dia fantatro ny dikan'izany paka ody zany ao an-trano ihany ny ripaka rehefa avy eo. Zany problème ohatr' zany ao amin'ny dada ohatr' zany lohan'ny dada dia tsy mila elingeleniny dada fa zay mba marary anareo marary ny avantsika rehetrarehetra manarana ny tany sy zao tontolo zao. Saotra tompoko ny amin'ny fenoana tsangana am'izay tsika anolotra ny rakitra zay fa fitiavan'i Jesosy daholy no anaovan'i Jesosy antsika hitenenany amin'ny nofy ho antsika tsirairay avy. Zay ny vitanay Jesosy. Tena lehibe ny fitiavanao anay. Tsy mitsahatra miteny aminay amin'ny alalan'ny nofy ianao, mampianatra anay, mampitandrina anay fa ho any amin'ny afobeny izay efa tsy mivavaka. Sotrany amin'ny fitiavanao Jesosy. Mbola mandresy lahatra anay ianao amin'ireo olona tia ody gasy, mamosavy namana, mamorika tonga hatrany amin'ny fahatsakana.
amisotra anao fa mbola mananatra ny zanako foany ianao, miteny foana tsy akijanony ianao, tandremy ianao efa maloto ifatsakany io, hiakatra ambany tensionanao ary ho faty tsy ho ely ianao. Fitiavanao anay mba tsy ho faty fotsiny amin'izao iny zany, misaotra Jesosy manolotra fanatitra ho anao zay mba soa ny tranonao mba tsarovy zay amin'izany. Iteneny foana zay, iresao foana zay fa zany tianay Jesosy mba azahoana hery vaovao, tanjaka vaovao, fahasalamana vaovao, finoana mitombo isan'andro isan'andro amin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy, natolotra ho anao zao na kely iny na be iny dia mba mamindra fo aminay tsirairay avy ianao fampanota daholo zay Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika fa afaka isika. Sotranao Jesosy amin'izany fitiavanao anay izany. Renao daholo ny vavaka tao anatiny voady rehetrarehetra teo. Ao ny fisaorana anao fahalaleny fony Jesosy, raiso daholo fanomezan'ny olona ho anao, fahafolo-karena fanatitra ho anao. Fa ao ireo mitady kosa mbola valim-bavaka avy any aminao, efa voarainay daholo zany Jesosy. Apetraka aminao ny ati-tsainy, na ny aretiny, na ny asa mandrarahany, na ny fianarana zay ataony. Tantero amin'ny foana ny tena hoe hanolontsainanao any aho ary honoranao zay lalaka lehanao. Zay rehetra kosa Jesosy mba te eo aminao. Te eo aminao mihitsy zay satria hanomboka sahady zao ny fianaran'ny ankizy. Be dia be ny olana. Any anao mpamaha olana, hamango ny olona rehetra Jesosy. Zay rehetrarehetra kosa natsoinao, iona aminao Jesosy, iona avy ary fandahatra tsika. Le ianao mifandahatra mihitsy Jesosy, mahafaly anay, azo iresahany ianao, azo ingaviana ianao, azo italaony ianao, ary miteny aminay ianao mba izy valiny vavaka ataonay. Tsy vita ny an-trano zany Jesosy, tsy vita ny an-trano zany, korotana ny andy, tabataba, kizitina, tsy afaka mivavaka izay. Vetivety dia tapahana amin'ny amenina Jesosy, voakitaban'izany zahay, very daholo ny vavaka, very ny andro, na ny fotoana. Fa eto kosa Jesosy, ianao mihitsy ny angavo zany, raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka. Voaraiko ny vavaka ao, ary menanao any an-danitra aho. Ray minitra raha Jesosy, ray minitra. Mba tahaka ny lehilahy jamba, mandalo fotsiny enenao mandalo fotsiny. Jesosy anaky Davida o mamindra fo amiko, mamindra fo, mamindra fo amiko. Dia nijanona ianao. Zay ny fifaliako Jesosy. Mba hijanona kely ray minitra ianao. Oely amin'ny dabilio tsirairay avy any ianao. Any amin'ny rihana voalohany, amin'ny rihana faharoa, amin'ny rihana fahatelo. Fantatro fa tian'ny olona ianao. Tamonjy ny olona rehetra ianao zany ny asanao ety. Ka raha mba mitaraina aminao ny zanakao ray minitra, soratany vavaka Jesosy, dia tanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao. Dia ianao ny vavaka Jesosy.
misaotra Jesosy, misaotra anao ava tena misahirana nenao hoe Andriamanitra lehibe ianao ambony indrindra nefa dia miondrika miaino ty olo mahatra itiany mba miantso miaino Jehova. Misaotra na tenoho ny amin'ny androany ara Jesosy ka dia mba mangataka anao ary Jesosy entry zany vavaka zany mba ho tsosamborony devoly tahaka ny any an-trano isan'andro isan'andro zany ka very maina na dia ny fotoam-pivavahana aza ka mba ho tonga soamantsara ny atrehan'Andriamanitra ray. Ianao manko mpisolo vavanay Jesosy, ianao le mivavaka ho anay isan'andro 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 ary mifona ho anay isan'andro isan'andro. Tanterao zany Jesosy androany, petrako am-pelantananao zany rehetrarehetra zany fa ianao mpisolo vavanay atsangano tananao misy olatra anatrehan'Andriamanitra ray, mivavaho anay Jesosy ray eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Hamaly vavaka anay Andriamanitra ray, andefa ny anjelany marobe an-tapitrisy izy mahafantatra ny tokantranonay tsirairay avy mikorotana, lalakalehanay mahakivy anay isan'andro isan'andro, itonatonana hitady vola isan'andro isan'andro any amin'ny fianaran'ny ankizy tena mahasahirana sy ny ray aman-dreny ary amin'ny aretina samihafa. Mpanomponao mangataka izany Jesosy ary mbola ho mpanomponao izay rehetra amin'ny andro rehetra ihany anay. Rainay izy any an-danitra mba mahasinana eny anaranao tonga neny fanjakanao atonana isitra ety an-tany takany any an-danitra eo anay noho ny anina sy hazoanay ary mamelana elokay tahaka namelanay sy meloka taminay ary izao mitondra any amin'ny fakapana fanay milatsa ary amin'ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay raisin'ny ho Jehova tompony maro aminao, aza dininao zany ho Andriamanitra ao. Tsy misy Andriamanitra mahery afa-tsy zaho. Manana fahefanamono anao na dia ray minitra sy ray segondra aza, fa manana fahefanamonjo anao koa na dia fambavahona ny fahafatesanazy. Mitanako mahery, sandroko mahery, zany no anavotako ho anao, mino fotsiny ihany dia vonjeko ianao sy ny konanao. Saotra Jesosy anao nideranao niaja anao voninahitra mandrakizay. Amen. Jesu apetrako ny fanahiako ny savika hatizany dia anna toko tsy misy fetra Jesu apetrako amina Jesu apetrako amina miasa fikelezanaina ny
sotra voninahitra ne ho an'Andriamanitra reryany. Alleloia. Masina Jehova tompony maro enitsipona tany rehetra tanteraka tokoa ilay zany ny anarana Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina samy mahereza tokoa. Eso